Mponina kosa olon-jato no niaran'ny salata amin'ny fanadiovana ny tanàna teny amin'ny fokontany tsy adina sy ny manodidina teny ny taon'ny fanalana ny lobolobo teo ihany koa ny fisokirana ireo fantsona izay tsetsina tafiditra indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra raha teo isika etsika izay niarahana tamin'ny malala-tanana iray ao an-tanàna ity etsika ity dia tsisy akory izany fa Andriamadoa Andry Andrianjavony. Tiamo zany secteur anankiray dia ny tena ataon'zareo manadidy dalina ny tena atao zao satria amin'ity morambe ity dia matetika mora tsetsina ny dalina dia izay ny tena atao amin'izao fotoana izao manadidy ny dalina sy manadidy ny loto rehetra. Ny isan'ny olona miasa eto dia eo amin'ny zato fiara-miasa moa natao misy vary fitsy mba omena an'ireo zareo miasa mafy amin'izao fitondrana manadidy ny dalina sy manadidy ny loto rehetra. Ny isan'ny olona miasa eto dia eo amin'ny zato fiara-miasa moa natao misy vary fitsy mba omena an'ireo zareo miasa mafy amin'izao fitondrana. Tiadan'ity zany somary vitsy dia vitsy ny mora tsentsina ny bus lakan-drano tena vitsy dia vitsy ary miloko zany raha mity faritsy ty fotsiny zao nijerena dia eto daholo ny olona manary ny fako ndraindraiky sy ny rano eto ihany no mitotona ka zay ny mahamaika misy olona amin'ilay dalina ny fanadiovana amin'ilay dalina. Noho izao firotsahan'ny orana sy noho izao fotoam-pahavaratra izao moa no antony anaovana ity hetsika ity, mbola hidatra amin'ny fokontany hafa amin'izany boriboritany izany ihany ny hetsika satria ilaina ny fahadiovana ho fitandrona ny fahasalamana amin'ny vanim-potoana tahaka izao.